raha misy ny sehatra iray azo hitarafana ny fandrosoana dia eo ny lalana sy ny fitaterana. Ity farany no nanompanana ny ekipany F2 ny fandalinana anio ka ijerentsika akaiky ny ezaka ataon'ny kooperativa mpitaterana iray tena azo atao hoe misongadina raha ny fikarakarana sy ny fanomezana fahafampo izay atolo ny mpanjifa ao aminy. Ny fitaterana Codis sy ny manodidina azy no notsidihina teto ka ndeha ary iroso avy hatrany isika amin'ny fanazavana misimisy kokoa mahakasika izany endrika fitaterana iray izany. Codis transport dia miompana bebe kokoa amin'ny fitateram-bahoaka. Izay moa tena natao ampitiavana satria rehefa nisafidy aloha ny asa iray zany dia ezahana ny mahatsara azy. Tsy izany fa dia manao ny ligne Tana Tomasina izay ny tombohan'ny fitaterana nataonay Tanàna Mahajanga dia ny ampy niaraka tamin'ny fiaraha-miasa amin'ny Sonatra, ny Sonatra Plus manao Tana Fianaratsoa sy Tana Morondava. Vao tsy ela kory izay dia efa nisokatra ihany koa ny Agence Codis any Antsiranana ary hita fa tena manara-penitra ny momba azy, ao ny fandraisana sy ny fitaovana ampiasaina. Dia nanomboka nampitohy ihany Tana Diego zay amin'ny alalan'ny anjara transexacte izay géren'ny Codis transport ihany manao azy. Mba hiavahany amin'ny hafa aloha dia ny fananan'ny Codis transport gare routière privée izay isorana fitondram-panjakana nahafahanay nahazo nanorona zany atao gare routière privée zany mba hialana amin'ilay savoritaka sy indrindra nomezana fahafahampoan'ny mpanjifa. Dia voalohany indrindra aloha ny resantsika dia ny fandriampahalemana natao sécurité, tsy ho voasitosito ilay izy rehefa miditra ao anatin'ilay tokotany fa misafidy tsara ny lalana sy andeha hovidiany andehanana. Ao anatin'io anao ny gare routière privée dia hitanao seza atao hoe salle d'attente mba ataontsika mba misy rivotra tsara na aéré filazaza amin'ny teny baiko. Dia rehefa mijery koa anao ny amin'ny firafitry ny fiara dia natao izay isin'ny confort, izany hoe seza tsy le miforotra be anao na kelikely fa novana mihitsy ny atao hoe ergonomia ny construction an'ilay seza, izany hoe mba ho à l'aise kokoa, manara-dalaka kokoa mihoatra ny atao efatra na 10 indray mandeha dia tsy ho resantsika eto. Manaraka izany ezahana koa misy tolotra hafa koatra moa zay izay niarahana amin'ny mpiara-miombonantoka dia ny fisian'ny vidéo izay tena mandeha ahafahana mandefa hirahira, kalokalo, émission arak'izay men'olo mety misy film koa izay alefa mandritra n'ilay lalana. Dia misy koa ny atao hoe wifi zay moa teknôlôjia vaovao dia ny raha miasa amin'ny mpiara-miombonantoka dia misy ny wifi ao anatin'ireo tomobile ireny dia ahafahan'ny olona zany ny sasany moa zany arakarak'ilay tolotra misy ny atao hoe catégorie light, zany anateny catégorie light, catégorie premium, ny catégorie VIP. Anaran'ireo nahafahana mampisaraka ny tolotra izay omenany mpanjifa satria samy manana ny fahefa-mividiny koa tsirairay avy. Dia izy no misafidy ty mety amiko dia manao réservation izy dia manao vola dia efa voaomana izay ny fandehanana. Dia efa nasiana koa tateoriana ny atao hoe réservation par téléphone. Somary mifamposisika ihany hoe sarotra be le eto andrenivohitra rehefa hamonjy toerana ray anao dia lany tapakandro efa mandeha amin'ny embouteillage ny karaha dia nasiana aloha izahay. Dia tsy nionona ihany koa ny tenanay raha tsy nanantona ireo mpiasa sy teknisiana voakasika izany fomba fiasa izany. Ho fatarintsika manokana amin'izany ny teknôlôjia izay ampiasaina eo amin'ny famandrihan-toerana ohatra. Izay dia mampiasa logiciel afahana manao réservation en ligne indrindra sy afahan'ny mpiara-miasa rehetra manao réservation en temps réel. Ny zavatra atao voalohany dia ny trajet, izany hoe ny itinéraire-ny client, ohatra hoe Tananarivo Toamasina, dia avy eo mandeha ny daty ataontsika hoe le 20 dia
mazava ho azy mivoaka ny cadre ny fiara ohatr'izao zany le izy dia misy catégorie anankitelo ny light dia ny premium dia ny VIP dia ny ahafantarantsika zao hoe feno ny place dia en rouge ary ny place disponible dia gris dia rehefa misélectionne koa tsika dia mahita ny hoe vert io zany dia en temps réel ahafahan'ny rehetrarehetra manao ny réservation iny le hoe temps réel en temps réel zay dia vao miclique isika dia occuper les places manerana ny agence rehetra manerana ny Madagascar ary ny en ligne koa dia ohatran'izay koa hoe manerana zao tontolo dia occuper lay place ny antony hamoronana ny logiciel dia mba hisina traçabilité raha izay faharoa mba ho azo contrôlena ny zavatra rehetra ary fahatelo mba anafaingana an'ilay réservation tsy ahela be ny olona zany ao anatin'ilay réservation dia hiditra indray tsika amin'ny réservation en ligne le nijerentsika teo dia ho an'ny mpiara-miasa rehetra eto amin'ny cotis fa ity kosa indray dia ho an'ny olona rehetra na eto toerana na ivelan'ny Madagasikara dia afaka manao ny réservation ny olona tsirairay avy zany hoe ho an'ny tenany izy mihitsy no mirotsaka an-tsehatra manao ilay réservation sy maka ny toerana voalohany dia misy ny trajet zay foana moa zany hoe hoaiza isika dia ataontsika hoe Toamasina dia ny daty Rovina no andeha dia avy eo nombre io ahafantaranao hoe firy ianareo no mandeha dia le isa io zany tonga dia zay fiara misy place disponible ohatra ataontsika hoe roa dia zay fiara misy place roa disponible no affichena miaffiché eo rehefa avy eo dia ny zavatra hitantsika eto zao dia misy ny hoe sélection l'itinéraire dia misy ny hoe filtre dia misy ny étape fahatelo sélection ana place dia voalohany indrindra dia efa hitantsika ato ny catégorie ana fiara misy zao ny premium dia misy ny light zay hitantsika eo reo zany ny place disponible dia misy ny VIP dia atsika mahita hoe ny VIP dia mbola amin'ny le daten'ny 23 dia mbola disponible daholo ny premium kosa indray dia efa vitsivitsy ihany sisa no disponible dia afaka tsika tonga dia sélection na place dia mivoaka avy hatrany ilay panier dia voalohany indrindra rehefa manao réservation en ligne dia tsy maintsy manana compte cotis aloha raha ohatra ianao ka efa mpandeha cotis dia miactiver an'le comptenao fotsiny fa raha mbola tsy mpandeha cotis dia mila micréer compte aloha raha ohatra zany tsika ka efa manana compte dia mampiditra login sy mot de passe fotsiny fa raha mbola tsy manana compte isika dia afaka m'inscrire dia ao anatin'le m'inscrire ao tsika dia mahita hoe miactiver fotsiny satria za dia efa mpandeha cotis dia mise connect tsika dia tonga eto amin'ny étape manaraka indray tsika zao ny étape voalohany zay vitantsika fa hiditra eo amin'ny étape ny paiement tsika azadino aloha fa alohan'ny hidiranao amin'ny étape manaraka milohan'ny zavatra dia mila vakina ny CGV zany hoe ny terme et condition ny dikan'io dia ao no misy ny règle rehetra zay tokony ho arahantsika raha ohatra ka tokony ho annulena le voyagenao na misy zavatra fanontaniana manititity anao dia ao anatin'ny terme et condition no ahitanao an'izay zavatra zay dia miroso amin'izay tsika toa dia mivoaka eo prix atsika mivoaka ny somme tokony aloha atsika afaka payenao en dollar koa le izy lastsika payer dia rehefa tonga eto tsika dia misy étape atao amin'ny étape na paiement zao tsika dia mbola mivoaka eto ihany le terme et condition zany hoe le CGV zany afaka miveriny tsika afaka mandroso ihany dia ny paiement atsika dia misy ny M-vola Orange Money dia misy ny PayPal zany Visa sy ny Mastercard frais ao amin'ny cotis transport dia tsy miova mandavan-taona fa tsy hoe tena rehefa tonga amin'ny vacances dia miakatra amin'ny frais tsy manao an'izany cotis transport fa tena rehefa iny napetraka dia iny ny fanarahana coopérative ohatran'ny rehetrarehetra ihany ny cotis transport fa te tonga zava-baovao ho an'ny mpanjifa
manontany ianao hoe mpitatitra manahoana eo ka manao resahana amin'ny teny baky hoe mila karazany manana atao hoe professionnalisme ihany a rehefa hiaso nefa moa anatin'ny hoe fitezany ianao satria araka ny teny kombienombeno hoe misehatra ny fitaterana io a dia sehatrasa anankiray a hilana ny fanabeazana amin'ny oloperenena tsirairay avy na mandeha ianao na tsy mandeha ny fiara io na mampiasa fiara ianao na mandeha tongotra dia mila beazana sahala amin'ny hoe rehefa tokony hoajaina eny amin'ny trottoir ny mpandeha dia mandeha amin'ny trottoir rehefa tsy tokony hivarotra eny amin'ny trottoir ny mpivarotra dia zay zao anizy mba tsitsatsitsa tsy ary zay ahafahana manatsara zavatra satria mba hisorohana ny loza mety hitranga eo aminao mampiasa fitaterana dia tsy maintsy jerenao ny fiara mety sa tsy mety manahoana ny asolampony ary zay ny anisany ezahana ampitahina tsy kelikely fa tsy mainka hoe azo vola fotsiny mitatitra dia mila mahatsapa zay ny mpitatitra tsirairay hoe tena zay tokoa raha ohatra ka tsy te hamon'olo tsika dia zay ny tokony atao misy nefa salambetra zao mety misy ny panina mety misy ny accident tsy voatery ho avy aminao le izy na ianao mitandrina fa mieritreritra sady hoe ahoana hisorohana ny loza mety hitranga mandalo toenatoerana ny tenanay dia nahita fa soaty misy mampiavaka azy kely ny setra fandraisana reo mpandeha ohatra mahatsiary hoe ohatra ny any amin'ny aéroport zany inona no antony sorananao aloha le ohatra ny any amin'ny aéroport mety misy olona tsy na mety mbola tsy nahita hoe manahoana tokoa moa zany ao miditra amin'ny côté transport zany tsy dia raha vaty mahay manditsika fa le tanjona dia tsotra ihany ny ahafahana manome fahafaham-poa ho an'ny mpanjifa aloha hahatsapany hoe ahoana marina zany makato zany tsy ho very ve ny entako tsy sisitositona ve ny entako tena mitonga marina ve zay no sosian'olona rehefa mieritreritriny olona hoe raha andeha ato avy hoe dia mitonga somatsara tsy hisy tamana io dia karazany fanamby ahafahany côté transport maneho tsy hoe zay akono tena tapitrohatra fa kosa te ampisehoana hoe andao le retsy ho atsarainy ty setra fitaterana ty fa tia mikapoka dia atsaraina araka zay zavatra misy ary indrindrandrindra tsy azo atao ambany zavatra no mety ataontsika hoe fanamarian'ny mpanjifa salamera misy réclamation tsy maintsy anao ay ohatra zao dia zay indrindra ny anasana azy eo amin'ny lafiny serasera hoe misy Facebook eo afaka manoratra misy aloha site web io dia afaka mitsofoka ny olona zay no natao an'ny vahoaka io dia eo no anisan'ny mba ahafahana manatratra ny tanjona mba ho ataontsika matianina bebe kokoa tsika mety ny hafa ve mavita ny any ivelany manina hoe tsika malagasy mitsavita ny indrindra raha atao tanjona fotsiny hoe Afrika natao folo taona tokony mba ohatra tsika malagasy ary appréciena ny mpiray-tanindrazana hoe mbadramo e satria raha tsy resaka fa tsy mivahiny fotsiny tsika dia ny côté transport dia efa mandray anjara feno sy tanteraka ao anatin'ny atao hoe transporteur touristique satria amin'ny manao destination an'le zone touristique dia indramin'ny olona no mandeha azy dia be ny vahiny mandeha azy ka nahoana moa tsy hotsika malagasy kosa mba tokony misitraka dadra tsaratsara kokoa ahafahantsika malagasy mamoaka no mahitsika tsika zay ka mba ny tena tanjona hoe tsy mijanona eo io fitaterana io fa tena mba handray anjara tanteraka ao anatin'ny ataontsika hoe secteur de développement économique ny Madagasikara mihitsy no tena tanjona finaritra sy matsiaro tena voakarakara ireo mpandeha manomboka hatreo am-piangamy ka hatrany am-pahatongavany service mahafinaritra alera foana ny fiara lohatreto efa voananomboka moa côtisy ny safidena araka amin'ny côtisy ny tena zay natony safidena manahoana le voyage ny lalana zay nandehanako loatra amin'izao milamina tsisy olana lohatreto fa manara zay ny safidianana anazy manaraka mbola araka amin'ny côtisy foana fa hatramin'izao aloha milamina tsisy problème
natonga zany safidy mandeha Cotis service-njare mafako dia zare à l'heure tsisy tara zegny fa tonga amin'ny lera volanin-jare tonga dia mandeha mandray avy amin'izay place koa tsisy le telo be reny lamina no mahafinaritra mandray tsara ny client zareo sady tsotra zareo réceptionniste tena zareo amin'ny client question la sécurité question les places indrindra aloha confort be eo anatiny dia wifi akokoa mazava ho azy dia ara-potoana tsara tsy misy mikorotabetana tsy misy mpanera hoe mandrombadombaka entana tomobile moa mazava ho azy tsara dia zay hitanareo atarina zao tena tsara ahoana ny fahitan'ny tovovavy amin'izay resaka wifi zay jerevana internet le film mandeha dia mahafinaritra be la dia safidina rehefa ianarana tsomisy mba dia Cotis mbola tsy ary dia nandray mandamina kokoa le izy par rapport amin'ny tomobile sasany hafa zany tsisy mifandrombandrombaka le ohatra ny tena misy tao dia na ohatra tsy iny ianao miainga avy any anarana dia to dia misy misitositona be le entana fa izy mandamina kokoa dia izay zany isan'izany ihany koa ireo vahiny izay misafidy hatrany ity fitaterana ity eo amin'ity izay alehany manerana ny Madagasikara. Nettement plus confortable que les taxis brousse habituels que j'avais l'habitude de prendre. Et puis d'autre part, il part à l'heure, même quand il n'y a pas de passagers. Voilà globalement. Et c'est très agréable. Voilà. Point de vue sécurité. Point de vue sécurité aussi, le chauffeur fait attention, en général il ne téléphone pas pendant qu'il roule, et puis ça roule raisonnable par rapport à d'autres taxis-brousses que je vois par exemple doubler dans n'importe quelle condition, ou bien couper les virages. Sensation pendant les voyages agréable parce qu'on s'arrête pour un petit déjeuner au bout d'une heure de route à peu près. Puis le repas du midi très bien aussi dans un hôtel-ligage un petit peu amélioré. Et puis arriver à 17h30 à Fianarantsoa, ce qui me convient très bien. J'ai choisi Cotis premièrement pour la sécurité et parce qu'il respecte les temps. C'est 6h30, c'est 6h30 et on est très confortable à Cotis. Et j'ai déjà fait plusieurs voyages et je ne suis pas déçue. Ok, moi ça fait déjà 5 ans que je ne voyage pas à Cotis. Ouais, déjà 5 ans que je ne voyage pas à Cotis et je n'ai jamais été déçu en fait parce qu'ils sont toujours dans les délais. Le voyage est très confortable. En plus, on bénéficie du Wi-Fi à l'intérieur, ce qui permet qu'en cas de perte de réseau, on reste connecté avec le monde en tout cas. Cotis, c'est la seule agence de voyage présent partout à Madagascar. Ils font Diego, ils font Tamata, ils font Fianarantsoa, ils font Majanga. C'est qui, peu importe le déplacement, je privilégierai toujours Cotis. Avec Cotis, on réunit en même temps confort, délai et surtout sécurité. They seem like they had a good reputation and a decent bus stop, so that's why we've chosen Cortez. So that means that you have already taken Cotis before? No, we just chose these from here to Morondava. We've travelled with other companies, but this one seems to be the biggest and best so far. May we know how you found out about all those information? Just online. We're just researching, and also the Lonely Planet, which is great for travellers. Have a nice travel, sir. Thank you very much. C'est la première fois qu'on va prendre Cotis, alors on va voir, mais ça a l'air déjà des bus qui sont très bien révisés et de bonne qualité. Cotis Transport vous souhaite un bon voyage.
tamin'ity party ity zao fanaovana enregistrement nentan'olona le andeha dia eto izy manao pointage dia menatike izy avy eo dia ataony hoe ato misy ny tomobile andehananao dia amin'izao ianao mitrana ny tomobile. Eto moa zany za responsable ny party eto zany. Eto zany vao maraina dia misy ny départ voaloha moa zao hitanao tsara iny teo mondava mienina sasa-maraina rehefa hoe lera dia lera ny eto zany zay makotisy mikotisy hatreto aloha zany fanajana ny lera ny fiangana dia ny tomobile ara-dalana tsara daholo vao afaka miainga eto. Nisy fiara-niainga teo zao ianao nandray andraika tamin'ny fanaraha-maso sy ny rehetrarehetra ina mahatonga an'izay? Zay le asako mihitsy tsy maintsy atrehana foana zany départ rehetra ninona départ rehetra zany tsy maintsy présent foana manatrika amin'ny responsable. Départ ihany zay sa mety ho voankasika izay ihany koa ny arrivé? Ny arrivé koa ao anatin'izay mijery hoe manao ahoana manontany ny voyageur hoe sao dia sanatria misy réclamation zany atsihako daholo zany. Izay aloha anatin'ny tanjona hoe mampianatra tsika dia tsy ho tenenina ntsony ny fahadiovana ponctualité moa misy engagement anakidimy zay nataonay cotisia dia ny ponctualité ny sécurité zay hitambarantsika amin'ny rehetrarehetra ny sérénité ny filaminana eny an-dalana ny confort dia ny farany ny convivialité na azo lazaina amin'ny teny tsotsotra hoe ny fahaizana miara-monina anatin'ny tomobile. Raha andeha 100 kilometatra ianao dia tsy maintsy tokony mba ho fenona moa zay dimy kely zay hoe reto ny fentsika tsika ihany niary koa manisy 100 kilometatra dia mba samy manana toromarika fa tsy hoe izay tena tonga aloha ihany no sanatreny vava hoe ereo ny adalaka anao no tena tonga aloha fa tsy maintsy miandry anao natara-tsasakadany ary zay le ponctualité. Ny sécurité hitambarantsika amin'ny olona rehetrarehetra raha sanatrika misy ny zava-miseho manao karavanina ny anay reo fiara reo raha misy miaraka mandehaneny indriny amin'ny alina ary indraindray ara dia maka miara-miasa moa fanjakana sampitana filaminana misy ny escorte andao gendarme mandeha manaraka ny convoi iny tsy natao hoe aitraitra zany nandaona volamboniny fotsiny fa tena fitandrovana ny ain'ny mpandeha. Ao anatin'izay sécurité zay ihany koa no mahatonga anay manome formation ny chauffeur reo presque isan-kerinandro hoe tao ilay verina mianatra kely rappelevana kely apatsihivana le karazana hoe atao hoe didy amandalana ka zany na azo teneniny hoe ahoana mitonga fitondrana automobile raha sanatrika misy an'izao inona ny tokony ataonareo izany rehetrarehetra zany mety tsy ho azontsika tany am-pianarana ntsony nandritra ny toetsika tatao anatin'ny 20 taona lasa fa atindray ianao rehefa anatin'ny sehatra arakasa dia averina le izy. Azo lazaina hoe ny fiofanana misy ny lalàna mipetraka fampifantarana ny zava-misy dia sur terrain rehetrarehetra dia ny comportement ny mpiasa sy ny chauffeur rehetrarehetra tena tsy maintsy ilaina ho an'ny rehetrarehetra moa zany tena ilaina mihitsy fa mian'ny ato aminay cotisme manokana dia manana manokana zany. Andao hiara entana hiroso any amin'ny fampandrosoana satria raha mandroso ny ray tokony miaraka mandeha tsika eo amin'ny resaka fitaterana aloha mba sampitandrovintsika le izy dia miara-miasa tsika raha misy tsy mety madirana teterana na volany mitongirana aloha e raha manarina dia miaraka mandroso tsika malagasy dia mahatsapa afaka manao zavatra tsara fa aloha mba miara-mandroso fa tsy mifampisitona raha fipataloha filaza azy andao miaraka mandroso ny tanjony ary irina mba ho toy izany avokoa ny endrika fitaterana hita eto amin'ny nosy satria rehefa tena anao zavatra dia mahavita ny malagasy ko soava diary mpandeha.